Mirabantsika eto amin'ny pejy androandretsika dia hianatra gitara basy hianatra rythmique tsika momba ny afrobeat. Rehefa mianatra gitara dia asitsika tanjona le izy. Ohatra hoe mandritry ny un mois dia mianatra momba ny rythmique afrobeat isika dia misy hira ahafahantsika mamoaka an'ilay style rythmique ao anatin'ilay rythme afrobeat anazy. Voalohany indrindra dia zao indray vao afaka manao vidéo kely ho antsika eto amin'ny pejy ny tenako. Raha toka mety tsy ampy aminao ilay fampianarana tsotsotra eto dia manasanao hiditra any anaty cours en ligne amin'izay mahazo ny assistance manokana ianao momba ny fianarana gitara basy. Zay ny hoe lafa andao ianarantsika ilay hira anankiray, hiran'ny Naël Fahasoavana mitete, zay ny titran'ilay izy. Eto dia fa ny tonalité fa zao eto amin'ny première case quatrième corde. De misy position doigt millénaire ohatran'izao ataoko zao. De iny ampiasaintsika ao anatin'izay. Rehefa tena ampiasaintsika fa misy méthode anankiray ahafahantsika tena mampiasa an'ilay teknika teo ao anatin'iny hira afrobeat iny. Tsy hito hira hito ihany fa maro ny hira afaka anehoantsika an'izay démonstration na leçon anankiray zay. Zay ny vidéo tsika mankasitraka anao nanaraka ny pejy s'abonner amin'ny pejy amin'izay mba hahatonga ana azoto izara eto amin'ny pejy. Ho anao liana ny cours en ligne dia manao promotion izay manomboka amin'ny 35% ka hatramin'ny 75% be zao raha toka manao inscription anao androany sy rapitso raha mahita an'ity vidéo ity. Mankasitraka antsika rehetra tompoko mandra-peona.